faly miarabantsika amin'ity maraina ity. Maraina izay hitondrahana am-bavaka ireo havana sy namana sy tapaka izay manana olana maro isan-karazany. Ka androany tsika dia misy havantsika izay mitady asa izy. Tady asa izy satria mba tia hamaly babena ny ray aman-dreniny. Ka andeha hoe tsika am-bavaka izany havantsika izany, fa tsara, mahafinaritra izany faniriana, hamaly babena ny ray aman-dreny izany. Hivavaka isika. Ray malalo, ianao no ianteranay. Ianao no iantorahanay amin'ny zavatsarotra izay tsy maintsy lalovanay. Manoloana ny fitadiavana azy. Sarotra amin'izao andro izao mitady azy. Ary tafiditra amin'izany ity havana ity izay mitady asa izy. Manoloana ny fahasarotana amin'izao andro izao. Ampio izy, ametselotsainy izy Jesosy mba hita asa mifanaraka amin'ny sitraponao. Maniry izy mba tia hamaly babena ny ray aman-dreny izay nitaiza azy nandritra ny fotoana maro, nampianatra azy, nandany vola aman-karena, ary mahatsapa izy fa tokony fotoana izay hamaliana avy ity azy ireo izao. Ampio izy amin'izany faniriana tsara izany. Ameo azy izy Jesosy. Kanefa apetraka eo an-tananao feno izany faniriana izany. Ka tsy ho ela dia afaka hanatateraka izany etaetana izany izy. Tonononay mivavaka amin'ny naranao Jesosy tomponay. Amen.